Ary indro izaho momba na mandraikariva ambara-pahatonga ny fataperana izao tontolo izao. Matthieu 7:20-20. Mahavelom-panantenana ny fanambarany soratra masina satria ambarany fa tamin'ny fahafenoana no nandraisantsika rehetra. Izany hoe fahasoavana miampy fahasoavana. Izany fanambarana izany dia tantaran'Andriamanitra amintsika. Ny fipetra voalohany dia ny hoe mampilefitra ny sitrapontsika isan'andro amin'Andriamanitra isika. Izany hoe asehontsika ny fahasoavany eo amin'ny fiainantsika. Ka amin'izay fotoana izay dia ho hita ny famindram-pony, ho hita ny fitiavana ary ho hita ny heriny. Aza matahotra fa avy amin'i Jesosy izany hery izany. Raha tsy ivontsika ny fanambarany dia manao ohatran'izao manao hoe koa mandehana ianareo asiana atao mpianatra ny firenena rehetra ary ny amarany azy dia ny hoe indro izao ombanareo mandrakariva. Izany teny fikasana izany dia nantsika toky azo antoka fa ampino isika hanatanteraka ny asa. Ampino isika ho any amin'ny fahamarinana rehetra. Izy izany nitaridalana hoe izao ny marina, izao ny tanterahana, izao ny ataova. Ary ny farany dia ny hoe ampitomboana ny fahombiazantsika hanao ilay asa. Ny zavatra mahafinaritra dia izao. Io teny fikasana io dia ampifondray fanantenana ao anatintsika ao. Tsy izany ihany fa hitaona ny hafa koa, hisarika ny hafa hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amin'izay fotoana izay dia afaka ny hoe ampionana ny hafa isika amin'ny teny lazaintsika avy amin'ny soratra masina. Ninona ambarantsika dia mitondra hery ho an'ny hafa izany. Ninona lazaintsika dia mampahery ny hafa izany. Eny hatramin'izay rehetra kivy sy ketraka ary dia azo hery noho ny fitenitsika sy ny izay ambarantsika rehetra. Tsarovy fa tahaka ny voafafy izany teny izany. Afafy ilay voa, mitsiry ary hisy voa avy amin'Andriamanitra. Na ho aminao izay miteny aza, na ho an'ny hafa koa dia ho hita izany voa ivana. Eo Andriamanitra dia manome antoka voalohany indrindra amin'ny teny fikasana hoe omba atsika, ombanao. Ninona izany ataontsika, ataonao manomboka eto dia omba Andriamanitra. Ny faharoa dia ny hoe na manahoana ny faharetan'ny fotoana, na manahoana ny fahaelan'ny fotoana dia tsy miova ary tsy misy fetrana satria averiny mazava mihitsy ny hoe izao ombanao mandrakariva. Izao mampanantena Andriamanitra. Izao mantsy ny fanambarana tolony ny amin'izay asa omenantsika izay dia ny hoe aniraka ny anjeliny mahery indrindra izy anompo anao, anompo atsika izay mitory ny fahamarinana amin'izay mbola tsy nanao izany. Raha fitinina dia izao mampanantena fahombiazana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Manantena fa ombanao izy ary tsy misy fetrana izany fa mandrakizay. Tianao ve? Saotra Tompo ny amin'ity lesona androany ity, ny amin'ity hafatra androany ity izay mampatsiahy anay fa ombanay ianao. Tanterao amin'ny mpiaino izany teny fikasana izany. Toa avy aminay izany fanambarana izany ka amin'ny fiainanay rehetra dia hisy dian-tananao, hisy fahombiazana ary hisy fiovana amin'ny fiainanay rehetra. Mahatoky izay fa tsy anio ihany fa amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.